Matio toko faharoa amby roapolo. Matio toko faharoa amby roapolo. Donge averintsika vakina ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Matio roa amby roapolo telo ka hatramin'ny fito. Anaran'i Jesosy. Ary izy nanieraka ny mpanompony iantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nety ho avy ireo. Dia nanieraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe, lazao amin'izay efa nasaina hoe, indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny omboko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Koa mankanesa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo, nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy. Ny anankiray ho any amin'ny sahany, ary ny anankiray ho any amin'ny variny. Ary ny sisa ny sambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamon'olona izany sady nandoro tanànany. Amen. Ny afatra ho antsika ny ry havana dia azo fitinina tahaka izao hoe Fiainan-Danitra ety An-Tany no programan'Andriamanitra ho anao. Fiainan-Danitra ety An-Tany. Rahatrizay dia Fiainan-Danitra any an-danitra mandrakizay. Fiainan-Danitra dia ny ety An-Tany no programan'Andriamanitra ho azy ho anao. Rahatrizay dia Fiainan-Danitra any an-danitra. Ny fahamarinana voalohany ry havana, ny fampitandremana voalohany dia izao. Misy kajin'olona roa resahana eto, ny jiosy sy ny jentilisa. Dia fahamarinana voalohany dia manao izao hoe, hialao ny fomba ny jiosy izay nanamaivana ny fahasoavan'Andriamanitra. Hialao ny fomba ny jiosy izay nanamaivana ny fahasoavan'Andriamanitra na ny fitiavan'Andriamanitra. Mety ho iza, mety ho ianao, io hoe manamaivana fahasoavan'Andriamanitra io amin'izao marain'izao ry havana. Ny hitantsika tamin'ny perikôpa teo hoe ny fanjakan'ny lanitra dia hoarin'i Jesosy amina mpanjaka izay manao fanasana fampakaram-bady ny zananylahy. Ary dia naniraka mpanompo izy iantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady. Reo hoe izay efa nasaina reo ry havana dia ny vahoakan'Andriamanitra, ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Mahafinaritra le fanoharana ry havana, fanasana, fampakaram-bady, izany no hanoharana fanjakan'ny lanitra, fampakaram-bady. Sika rehefa voasa any mariazy zany mieritreritra ny any am-piangonana, fa indrindra mieritreritra le sakafo rehefa avy eo tena faly, tena faly. Mahavariana ry havana fa indraindray misy olona hoe mbola amin'ny 1 na 12 le mariazy, dia tsy hita am-piangonana izy amin'ny adidy maraina na amin'ny fivoriana mariazy. Ka mariazy raha atoandro fa firy le mariazy amin'ny 12, tsika nge amin'ny 7 mivory. Zay le zavatra. Zany hoe fampakaram-bady
zany fanjakan'ny lanitra zany hoarina amina fety mahafinaritra. Misy hanina betsaka, misy hanina tsara, misy hanimpi maro karazana, ampy ahavoky, ampy ahafapo zay rehetra tonga eo. Zay zany le fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra. Misy hafaliana betsaka, misy fahafinaretana tsy azo tononona. Zany ny fanjakan'ny lanitra ry havana amin'ny fanazavan'i Jesosy eto amin'ity perikopy ity. Ary raha tsikarintsika fanasana atoandro ilay fampakaram-bady eto, fa misy resaka hariva io satria naharitra hatramin'ny hariva alina, satria tena nakafy le olona nasaina tao. Dia enitsika tao nefa ny zavatra nitranga. Nasaina, naniraka mpanompo le tompom-pety anasa zay efa nasaina. Dia ozy izy ny andininy fahatelo, tao zay tsy nety, tao zay tsy nahony akory, tao zay ny sampotra, ny setrasetra, namono le mpanompo ny rahana. Zay le olona ry havanao manamavo fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa totaliana ny hoe tsy nety, tsy nahony akory ny setrasetra, nandringana, namono, toetran'ny olona mpikomy, toetran'ny olona rebelle. Ary tsy ny jiosy ihany ny rebelle ry havanao, io ny toetrantsika menaka voajanahary, mpikomy, mpaniratsira, mpanamavo ny fahasoavan'Andriamanitra. Hoy Matthieu hoe tsy nahony akory zany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho any amin'ny varony. Le anankiray lasa any amin'ny sahany lasa nitandrina zay efa ananany, le lasa any amin'ny varony lasa mitady zay mbola tsy ananany, dia vola. Fa tsy nahony inona le fanasana, ny fananany, zava-dehibe. Zay le toetry ny jiosy ampitandremana antsika fiangonana amin'izao maraina izao. Mpivavaka, mpanompon'Andriamanitra, variana, sahirana amin'ny zavatry ny tany. Tsy nety tsy nahony inona, dia hoe ny sampotra, ny setrasetra, namono. Reo moa zany ny namono dia ny mpisorona be mifariseo, zay tena hoe fatra-panetsika ny apôstôly. Reo le namotsy fotsiny fiantsoana azy dia namono ny apôstôly, ary ny apôstôly saiky maty martyra daholo ry havana. Zany ny valitenin'ny jiosy tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Tsy ny rarainy, fa inona ny votoatin'le fanjakan'ny lanitra, inona le hanim-piaroso, inona le sakafo maro karazana nientsona ny reto jiosy reto hoe avia. Lazao hoe indro 5 efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny omboko sy nafahako, efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra, koa mankanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Fanlazaina teo le fampakaram-bady dia ny fanjakan'ny lanitra ety An-Tany aloha. Asaina amin'izany izy. Voavoatra avokoa ny zavatra rehetra hoy Jesosy, tsy manan-katao ny mpanota afa-tsy ny makao, tsy manan-katao. Voalaza tamin'ny 10 minitra teo zany ry havana. Tsy manan-katao ny mpanota afa-tsy ny makao mba andraisana ny fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra. Makanisa ao, isitrahana ao zany famindram-pon'Andriamanitra zany.
Misy soratra masina hoe voavoatra nandro ka voavony ny omboko sy nafahiko ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Inona avokoa zany zavatra rehetra voavoatra zany? Ny famelan-keloka ilainao dia efa voavoatra ao amin'ny fanjakana. Famelan-keloka dia efa voavoatra. Ny fo vaovao ilainao mba hitebo fitiavanao voalohany efa voavoatra ao amin'izany fampakaram-bady zany. Ny finoana sy ny fibebahana dia efa voavoatra. Ny fiadanam-po sy ny fanantenana, ianao izay mieritreritra hoe tena tsy manana ho avy a pastera. Fiadanam-po sy ny fanantenana efa voavoatra, efa voninao ry havanao. Ny fitahimpana rehetra tsy hita maso fa nomanin'Andriamanitra ho anao zanany, ho anao ty asa dia efa voavoatra. Fa tsy takatry ny jiosy zany ry havana, ary mety tsy takatra koa zany amin'izao maraina izao. Ka ive zany le fampakaram-bady feno hafaliana, feno hatsarana, feno fafinaretana io. Tsy takatry ny jiosy zany dia tsy nety izy, tsy nahoany akory. Nisampotra n'ilay mpanompon'Andriamanitra izy, nisetrasetra azy dia namono azy. Tsy takan'izany satria raha servena buffet complet tsika eo dia mihazakazaka. Fa raha buffet ara-panahy tsy takatry ny saintsika. Ny vidin'izany ry havanao. Toetratsika olombelona, toetratsika olombelona tsy mahatakatra ny zavatra ara-panahy, tsy mahatakatra ny vidin'ny zavatra ara-panahy, indrindra hoe tsy sahiranana ary tsy fidiana vola, tsy manan-dany zany amintsika ry havanao. Fa zao ry havana, zao rehefa mitentsika hoe ialao ny toetra ny jiosy mamotsy fotsiny fahasoavan'Andriamanitra, ialao ny toetra ny jiosy manamaivana ny fitiavan'Andriamanitra, ialao zany satria mahatezitra an'Andriamanitra ny famotsifotsiana ny fahasoavana. Mahatezitra an'Andriamanitra famotsifotsiana ny fahasoavana. Hitantsika tamin'ilay andininy fafito nambarana antsika mivaky teny hoe ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandrinika n'izany mpamon'olona izany izy sady nandoro tanànany. Tezitra mpanjaka, tezitra Andriamanitra, tezitra Andriamanitra dia nandefa ny miaramilany. Raha niara-tantara ry havana, nalefa n'ireo miaramilan'ireo 70 taona lasa tamin'ny taona 70. Malaza be io taona 70 io. Ny Romanina tarihan'ny général Titus nandringana sy nandoro ny tanànan'i Jerosalema. Mandrakizao mbola tsy nitsangana ny dipoly ry havana, nanomboka tamin'ny taona 70 iny. Ary miaramila Romanina, général Romanina. Falazain'ny soratra masina miaramila n'Andriamanitra reo, tsy malala n'Andriamanitra reo fa miaramila n'ireo ry havanao. Ireo nirahany andringana le mpandringana ry havana, ireo nirahany andringana le mpamotsy fotsiny fahasoavana. Tsy azo ivazivaziny zany fahasoavan'Andriamanitra zany, zany fitiavan'Andriamanitra zany ry havanao. Ary jereo tsara, izy rehetra tsy le mpamon'olona ihany. Iny angamba atao hoe tena trop le famonoana olona, fa tsy le mpamon'olona ihany, tsy le mpamon'olona ihany no naringan'Andriamanitra fa Jerosalema ray manontolo. Satria nahoana eo imasony Jerosalema ray manontolo dia miombo-keloka amin'ny fikomena, amin'ny tsy firarahiana, amin'ny fandavana azy ry havanao. Ary tena zava-matahotra ry havana zany hoe tanàna ray miombo-keloka zany, zany hoe fiangonana ray miombo-keloka. Ary zany nge mampisy fisarana ty am-piangonana, misy tsy te hiombo-keloka, zay le izy.
zavatra matahotra eo anatrehan'Andriamanitra, zany hoe fianakaviana miompo-keloka, zany hoe mpivady tahaka ny Ananiasy, Safira miompo-keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny Romanina eto no antsoina hoe miaramilan'i Jehova. Ny Romanina eto no antsoina hoe miaramilan'i Jehova ry havana. Fa tamin'ny fotoan'androny talohan'i Titus dia hoe Nebokadnezara dia antsoin'ny soratra masina hoe mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. Ary tamin'izay koa ny Asiriana dia lazain'ny soratra masina hoe tsorakazo-n'Andriamanitra, tsorakazo, miaramila mpanompo tsorakazo. Donc est-ce qu'avantsika ny Salame 148 8 azafady Salame 148 8. Ny anaran'i Jesosy, ny afo sy ny avandra, ny oram-panala sy ny zavona, ny rivotra mahery izay mankatoy ny teny. Mankatoy ny teniny, zany hoe mankatoy ny didiny. Irany daholo ireo ry havana, irany daholo. Ny afo, ny avandra, ny oram-panala, ny zavona, nanomana an'ity toriteny ity matsiaro an'rotra trano tatoato, maikila frehitra, par dizaine na par centaine. Lasa saina ihany ianao hoe afon'Andriamanitra ve nalefany tamin'ireo, fa nisy natezitra azy ve tamin'ireo olona ireo. Apetraka ny fanontaniana farafahakeliny. Ary hoe an'Andriamanitra miaramila ry havana, manontany tena ihany ianao, manontany tena amin'ny malagasy hoe ireo miaramila ao amin'ny Ilzé Parsy ireo napetraky ny frantsay ireo, sao dia Andriamanitra no nametraka ireo ho fampietreretana kristianina malagasy. Aza manamavo fahasoavan'Andriamanitra, aza mamotsy fotsy ny fitiavan'Andriamanitra. Za tongeto ianao tongeto hanao servisy, sao dia ny servisy ny mamay anao, tahaka ny sasany ny fanana ny mamay azy, fa tsisy rarahinao. Fahasoavan'Andriamanitra na ny fitiavan'Andriamanitra ry havana. Zay ny fahamarinana voalohany hoe ialao ny fomban'ny jiosy nanao tsinitsinina fitiavan'Andriamanitra. Averina indray hoe ny programan'Andriamanitra ho antsika dia inona? Fiainan-Danitra ety An-Tany. Anareo hoe Fiainan-Danitra ety An-Tany, Rahatrizay Fiainan-Danitra any An-Danitra. Dia ny fahamarinana voalohany menantsika dia hoe ialao ny fomban'ny jiosy nanao tsinitsinina fitiavan'Andriamanitra. Fahamarinana faharoa dia izao: ialao ny fomban'ny jentilisa miatsara velatsia. Ialao ny fomban'ny jentilisa miatsara velatsia. Ndao vakintsika ao Matthieu 2:20. Ny andininy fahavalo, fahasivy sy fahafolo. 8, 9, 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina ny tsy mendrika, koa mankanisa ianareo any misampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ho amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny, ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana fampakaram-bady. Rehefa nanda zany ny jiosy izay le hoe tsy mendrika, le fandavana, le fanasana ho amin'ny fanjakan'ny lanitra, dia ny raha naniraka mpanompo indray Andriamanitra hoe ndanonareo mankany misampanan-dalana, zany hoe ndanona ianareo mandeha mivoaka ivelan'ny tanàna, ivelan'ny tanàna masina, satria le olona ato amin'ny tanàna efa tsy handray. Dia fitoriana jentilisa no resahany eto ry havana. Dia hoe izay rehetra hitanareo eny dia asao ho amin'ny fampakaram-bady, izay rehetra hitanareo, na ny ratsy na ny tsara. Hoy izy le misionera anankiray izay hoe na ny faikan'olona izay fahita eny amin'ny sampanan-dalana tahaka izany,
na ny olona tsara tahaka andry Cornelio asao ho amin'ny fampakaram-bady, asao ny mpitsangajanga, asao ny mpamoretra, asao ny andevo, asao ny tsy andevo, asao ny lahy, asao ny vavy, samy antsoia iaino a ny tenin'ny filazantsara, satria na ny ratsy na ny tsara, na ny ratsy na ny tsara dia samy meloka eo anatrehan'Andriamanitra, samy meloka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny jaonina voalohany raha ivalomana hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita teny, ary marina tsy atao anatsika. Maro ny olona, maro ny kristianina mamita tena ry havana, satria mieritreritra hoe tsy manana ota dia mamita teny. Dia inona zavatra nitranga eto rehefa nasaina daholo? Feno mpihinana ny ao an-trano, niditra ny mpanjaka. Dia inona zavatra nitranga? Rehefa tafiditra tao amin'ilay efitra fihinanana ny mpanjaka, dia nahita lehilahy anankiray zay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy tamin'ilay lehilahy, ry sakaiza, ahoana no idiranao eto? Nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia sina izy, le lehilahy tsy nanao akanjo fampakaram-bady, sina izy. Inona ry havana dikan'ilay fanakianana ataon'le tompopety amin'ilay lehilahy tsy nanao akanjo? Hoy ny mpandinika hoe fanaon'ny lehibe, fanaon'ny mpanjaka rehefa manao fety lehibe ohatran'izany, manao fampakaram-bady mihaza ohatran'izany izy dia hoe voalohany eo am-piaviana eo dia manolotra akanjo fotsy idirana ao amin'ilay efitra fihinanana. Ary ny mpandinika sasana dia miteny hoe alohan'ny hanolorana azy ilay akanjo fotsy tsara tarehiny dia hoe asaina mandro misy efitrano fandroana koa ao amin'ilay trano fanaovana fety izany. Kanefa ity lehilahy ity sura fa nahita le karazana vestiaire tsy nirarahana izany izy, fa niditra izy ry havana, ary niditra izy. Possible hoe takasitakano nieritreritra izy hoe ty akanjo io, ty akoditro ty dia efa tsara be ko tsy hitako izay kanakanjo fotsy zany, tsara be ny akanjo. Ary dia amin'izay tsy miraraha le akanjo izy, afena koa ny tao an-tsainy. Ny tao an-tsainy dia hoe le sakafo be tao ihany no nirina hoaniny, fa le akanjo hoe noman'ny mpanjaka anaovany tsy nirara iny. Jereo tsara ry avy nidika an'ity tantara ity. Tsy niny mpanjaka izy no ny fahatongavany tao amin'ny sakafo, tsy zay. Raha tsy niditra izy dia meloka. Ary niaran'ny loza zay voalazantsika tany am-piandohana mahazo ny mpikomy. Fa inona ny mameloka azy? Ny tsy nakatoavany ny tenin'ny mpanjaka momba ny akanjo fanao. Apetraka mazava izay zavatra izay. Dia rehefa anontaniana dia hoe inona ara ny efim-panahy izany? Inona ny efim-panahy izany? Tena tsotra ry havana. Maro ny olona mandreny teny mahafaly ny amin'ny lanitra, ny amin'ny fifaliana any, ny amin'ny voninahitra any, dia maniry teo any. Maro ny olona mahamiditra amin'ny lalindalina kokoa amin'izany fiainan-danitra zany, dia mandre antso hanompo, tsisy maharatsy an'izany. Fa zao maniry ho any amin'ny fanjakany lanitra izy, maniry hanompo izy, fa zay hahamendrika azy ho any, dia tsy tiany loatra na tsy rara iny. Anika rehefa mandalo ny mpanjaka dia sina izy, gina izy, tsy manakavaly izy, sans excuse izy.
so dia misy jentilisa tahaka izany eto amin'izao marain'izao ry havanao. Ny zavatra hita teo raha le fomba tamin'izany andro izany hoe mandro dia maka le sakafo, maka le akanjo fitafy amin'ny fampakaram-bady, tsy maintsy midio aloha ianao, tsy maintsy dioviny Jesosy aloha ianao ary avy eo atafin'ny fahamarina. Tsisy olona marina ho azy zany, tsisy olona marina ho azy zany. Ary zay moa zava-dehibe, tsy maintsy manaiky ianao hoe dioviny Jesosy, ary rehefa dioviny ianao dia atafin'le fahamarinana. Le akanjo sazan'ny olona te hipetraka ao amin'ny fampakaram-bady, ao amin'ny trano fihinanana fampakaram-bady. Ny akanjo fanao ao amin'ny fampakaram-bady ry havana dia faran'izay tsotra. Ny akanjo fanao amin'ny fampakaram-bady dia zao: toe-panahy sy toe-pitondran-tena. Toe-panahy vokatry ny firaisana amin'ny Kristy. Ianao tonga manao service eto, ianao tonga manatrika fampivoavaha eto, azonao antoka ve zany firaisanao amin'ny Kristy zany? Sa tsisy rarahinao an'izany? Laza aminao fa raha mandalo ny mpanjaka, giny ianao, siny ianao. Ary titra tsara tarehy fotsy zany hoe Fiainan-Danitra ny dieny ety An-Tany zany. Ny akanjo fanao amin'ny fampakaram-bady dia toe-panahy vokatry ny firaisana amin'ny Kristy, ary toe-pitondran-tena vokatra avy amin'izany toe-panahy zany. Zany ny karazan'ny olona ahitany tompo, zany ny karazan'ny olona ankasitrahany ry havanao. Ry havana, tsy tian'ny tompo isovery isika menakavy, ka nampitandremina amin'ny fomba entitra sy mazava tahaka izany. Nampitandremina mba tsy hanao tahaka ny Jiosy, hanamavo ny fahasoavana. Ampitandremina isika mba tsy hetsara velatsia tahaka ny jentilisa. Ny Jiosy naringany reto indray dia nafatony nariny any maizina any ivelana, nariny any maizina any ivelana. Dia hoe any no misy fitomanina sy fikitroanify. Any no misy any ivelana any maizina dia misy fitomanina sy fikitroanify. Any amin'ny elo izany. Nahoana ny fitomanina, nahoana ny fikitroanify? Fitomanina no ny alahelo, ny tahotra sy ny famoizam-po ary ny nenina. Zany no ampitomany. Ampitomany olona tahaka izany rehefa. Alahelo, tahotra, famoizam-po, nenina no izay fandavana sy izay fihetsaram-belatsia izay. Ary ny fikitroanify no ny avinirana tamin'le mpanjaka namatotra anao sy nanary ianao tany. Kitronify ianao no ny avinirana amin'le mpanjaka. Ary zany mbola itenenany aminao mazava ny hoe ialao re ny fomba ny Jiosy izay manamaivana ny fitiavan'Andriamanitra. Ialao ny fomba ny jentilisa izay mpietsara velatsia, ary dia ho marina aminao ny hoe Fiainan-Danitra tieniny ety An-Tany ny fiainanao, ary rahatrizay Fiainan-Danitra any an-danitra. Ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra ho amintsika fiangonana ny fahasoavana. Amen.